Nirotsaka teo anivon'ny vahoaka Anarobia Vatosola Andramasina ny kandida laharana faharoa-ambin'ny-roapolo mafaly solona Andrasana Olivier. Nanao jery-todoka ny olana eo amin'ny tantsaha. Teo ihany koa ny vahaolana. Ndaka boky vaovao tsika. Averina ndray ny fanajana ny soatoavana maha malagasy. Ny fanajana ny fihavanana maha malagasy. Averina amin'ny ndray ny fikarakarana ireo tantsaha maro anisa ho maimaim-pona ny fanomezana vaksiny ny biby fiompy zany alevo ny pity mandifotr'olona ny fisaraham-bazana fa foin'Andriamanitra ho nosy ty firenena tia tokony ahirahina atao ny ampanananasa ny vahoaka malagasy manana fampindramam-bola madinika zay omena ny vahoaka madinika tsara amitsika zao ary tsinjovina fomba manokana ireo vahoaka zay fadiran'ovana amin'ny 7 novambra asa misalasala ianareo.